tsiraikitra ny fikatona ny fitrandrahana sy ny fivarotana drakaka eto Madagasikara izay saiky hampiarina manomboka ny volana Jolay hatramin'ny volana Aogositra raha ny vaovao azo avy amin'ny ministera ny harena anatrano sy ny Jona. Ny antony tsy mampisy ny fikatonana io amin'ireo fiampitona voalaza tetsy ambony ireo dia mbola manao fanadihadina ny momba ny fatra avo indrindra azo hanondranana drakaka ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Raha mikasika ny fikatonany fangalana drakaka moa zany dia nisy tokoa ny fanambarana natao teo aloha kanefa taoriany izay torolalana avy ministera satria misy ny fikarohana amin'izao fotoana izao mikasika ny drakaka io dia mba ahafahan'le olona manao ny fikarohana sy rehetrarehetra dia ny sahatra aloha le daty tokony hikatonany drakaka. Noho izany amin'izao fotoana izao zany dia mbola afaka maka le drakaka aloha le olona na manomboka amin'io voalohany volana Jolay io fa ho ampitaina amin'ny manaraka ihany zany ny daty izay hikatonany rehefa tonga zay raha zay valiny zay fikarohana zay natao zay moa zany dia ny ministera ihany mamoaka an'izay fanapahan-kevitra zay farany. Ireo mpivarotra drakaka faliny amin'io fanapahan-kevitra io mba ahafahan'izy ireo manohy ny asa fivelomany andavanandro. Le volana vacances zany mba fanafiganana le volana maty zany vacances tena tonga vacances tonga eo dia mba malafo zay no tena ahitana bénéfice betsaka. Efa hitao le tsy fitokana madinika tanjaveka zay tsindroma raha tsy fisiny fermeture zany etontozy dia misy tokona rehetrarehetra zay amin'izay mitondrony zany dia varotra zay takany rehetra satria teo zay fermeture 2 mois anatin'izany tsy zava-tany zay fa zatra mivarotra drakaka fermeture 2 mois dia tena fiatraikany teo amin'ny fiainana zany fa zay amin'le hoe izy tsy misy fermeture mbola isy ny fotoana ampafantarana ny fiampitona vaovao hikatona ny fitrandrahana sy ny fivarotana drakaka eto Madagasikara izay tanterahiny ministera ny harena anatrano sy ny Jona.